Nisy teo io moa zany a dia groupe izy io a misy société maromaro fa ny tiako apetraka fotsiny de zao a ny fabrikazo a de efa natomboka hatramin'izay ny fanaovana fabrikazo isan-taona tamin'ity taona ity zany tsika safidy behetsy a ty toerana ty eo amin'ny 7 hectara eo a fa tsy ambolikazo daholo akory zay fa tany gazany ty taloha mba halalana tantara tsy nisy azo teto naray de tsisy rano teto fa reo azo rehetrarehetra reo a de nambolena daholo de rehefa nambolen'io azo io de nipoitra ny loharano de rehefa mipoitra ny loharano a de misy barazy kely nataony tantsaha miaraka tamiko a de io a manotraka any amin'ny 200 hectara tanimbary eo ambany ao zay zany le vokatra rehefa ambolikazo a de io loharano io tsy lany lanina ary am'izao fotoana zao a azonareo mandehandeha any ambadika any a mijery an'izay loharano zay a de mijery ny tanimbary a de fiompiana tilapia. Ty moa zany araka miezaka foana zany pasteur mitondra zava-baovao isan-taona ao anatin'izay fandraisana anjara famitana adidy ho an'ny fandraisana izay tamin'ity taona ity izahay dia manamafy ny fiara-miasa ny tanora indrindra misehatra ny fanatanjahantena satria efa nisy ny fifanarahana fiara-miasa moa zany a miaraka amin'ny fampivoarana fanomezana lanja ny tanora ao anatin'izay ny sehatry ny baolina kitra zay moa zany tena antony nahatongava ny Philippe Panorina ny 67 CTFC club misehatra ao anatin'izany fampianarana fitaizana tanora amin'ny alalana baolina kitra izany zay zany anisany tena hoe zava-baovao entina eo anatin'izay a eo amin'ny zato mahery eo ny mpilalao ao anatin'io club io a ny tonga mandray anjara amin'ity fambolikazo ity dia zahanay foana zany misarihana ny tanora voalohany indrindra ny hoe hanao ambiliazo dia eo anatrehan'izay io amin'ny fampianarana ny tanora amin'ny alalan'ny sehatry ny fanatanjahantena zay anisan'ny vision ihany koa zany a napetrany compasité eo anatin'izay. Zanakazo a efatra arivo araka ny lazaiko anareo teo a de efa vita ny lavaka 2 metatra sy 9 metatra ny sahany a zany hoe carré zany le izy a de ny alany ny 2 metatra 2 metatra kio tsy maintsy adzay zay raha zany de tsy maniry ny azo de efa vita zay a de efa nasiana zezika angamba fantareo le atao hoe zezika tarpa zay tsika ihany mamokatra azy ary tena mahomby ary amin'izao fotoana zao zany a de efa ao daholo le zanakazo rehetra akaiky ny lavaka de manatsatoka an'le izy tsika rehefa manala an'le plastika mamono an'le hazo. Ny zanakazo ao moa zany araka ny voalaza tao a de misy ny polonia efa misy 20 cm ny avo, misy ihany koa zany a ny palissandre, misy ny ravitsara, misy ny acacia, misy ny hazo fihinam-boasasany amin'ny ankapobeny angamba zay. Ity toerana ity zany a de misy mpiasa eo amin'ny 4 rahalahy eo izy a tena mpanao andromaso ny Tsiliavy ihany zany fa ny tanàna ray manontolo de reo zany a no manaramaso ny fitombon'ny hazo a ny faniriny hazo a de raha vao misy hazo maty de tonga de misoloana le hazo. Zany hoe reo a hitanareo reo hazo rehetrarehetra hitanareo reo tsy teo reo fa vokatra fambolena isan-taona nataon'ny mpianatra aloha mpianatra moa maromaro ihany a isan-taona zany zany hoe de toko aty nambolen'ireo de tohizany izy teo izy rehefa izy tokoa tanimbary zay zahay mamboly azy ary misy a tanimbary a tatsany mamboly azy satria anazy ny tany maimaim-poana no ampiasain'ny rano avato amin'le loharanonay de eo amin'ny 200 hectara ao zao midilany a tanimbary voatondraka avy amin'le loharano misy poirany rano rehefa natao fabrikazy zay zany a azo sapahitanana amin'ny vatana tombotsoa azo ny tatsaha sy azo firenena amin'ny fabrikazy. Araka ny lazaiko moa zany de misaotra betsaka amin'ny région Vakinankaratra sy ny gouverneur zay zay nanome maimaim-poana ny azo teo amin'ny 3 arivo teo zanakazo 3 arivo avy any Antsirabe dia ny polonia moa zany zay no mividy azy
zay zany amin'ny ankapobeny le izy.